Nafana ny ady hevitra teo amin'ny solombavambahoaka sy ireo ministra nandritra ny tatitra nataon'ny gouvernement tany 28 Mey teny Ivato. Niakatra ny maripana rehefa nosingan'ny ministra ny fitsarana ny mahakasika ny heloka tratram-bodyomby sy ny immunité parlementaire. Nambarany tamin'izany ny mahakasika ny fandavan'ireo solombavambahoaka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Nanampy an'izay koa ny filazan'ny sekretera-panjakana miadidy ny Gendarmerie, ny Général Richard Ravalomanana, fa manatanteraka ny asany ihany izy ireo. Efa miezaka ny zandarma nadio ny tontolon'izy ireo hoy izy ka tsy tokony misy ny arovana rehefa mandika lalàna. Namaly bontana avy hatrany moa ireo oloboafidy sasany ka tonga hatramin'ny fampitsaharana ny fivoriana mihitsy na dia tokony mbola hitohy azy izany. Satroka angatany aloha. Zay resaky manao ianao mianao matose anao. Généralement sy mampitanty anao. Fa raha manaraha ny tempo anao sy ny tenany zany a. Zaho sy miaro gendarme manao adalàna. Ny batera fotsiny amesaka hoe amin'ny mahasamanipy maha gendarmerie io a. Sy gendarme fotsiny manao adalàna ao tasy firenena. Mazava ny lazain'ny lalàna fa tsy afaka enjehina ireo solombavambahoaka am-perinasa hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana Imbika Erlaza. Misy ihany anefa ireo fepetra apetraky ny lalàna izay mametra ny fampiarana izany. Misy ihany ilay ataontsika hoe afaka anaovana ny exception voalohany aloha zany anatin'ilay resaka hoe enquête de flagrance na hoe flagrant délit dia izay zany dia hafa ny fomba hitondrasana azy. Eo ihany koa nefa n'izany ny fisarahana raha ohatra anatin'ny fivoriam-be ohatran'izao zany ny député dia tsy maintsy mila moa zany ny ataontsika hoe ny autorisation avy amin'ny assemblée générale zany izay vao misy an'ilay main levée na immunité dia izay vao mandeha zany ilay fanokafana ny fanenjehana sy ny fanaovana ny fanadihadiana maro samihafa. Izany hoe anelanelany dia ny bramaharitra na ny bureau permanent ny assemblée nationale zany no manao na tsy manao an'ilay levée na immunité parlementaire izay.